La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Lanina sy mpanitsina teny anivony anteny mira-pirenena androany mitety-bola mpanjakana 24 notazomina 700 ihany ny hetra alaina amina fanafarana pendion izay akora fototra fanamboarana savony. Vitin'ny fividianana kominaly izay nividiny olom-pirenena feno 12 taona izay hoben'ny tanàna sy olom-panompontsaina. Namina tamin'ny ankabeny hoy niseny araka ny tatitra nataony tamin'ny gazety omaly ny fizotry ny fividianana satria roa ihany amin'ny robrao fividianana miisa 724 alina manerana nosy no tsy nisy fividianana. Na izany aza no nambarany seny maro ireo tsy fahatombanana tsikaritra dia tsy dia roa matoan-dady soratry Andre Arson ahitantsika ny anjejinina izay. Kalitao maro no anana Madagasikara amin'ny sehatra ny fizana-tany ary afaka miprobrobony izany araka ny nambarany foan'ny Fédération Internationale du Tourisme. Izy misongadina amin'izany ny sehatra ny kolontsaina sy ny fahaizana mandray vahiny. Omaly medaly volafotsy mandrina ny 20 no nozaraina ho an'ireo mpanakanto malagasy voasokajy nahavita asa-tanana tsara indrindra. Mahavelona tsara ny fanaovana ny pose vernis raha tena hajaina sy kirizana izany araka ny fanadihadiana nataonay tamin'ny Rabezara Eritovo tovolahy misehatra eo amin'ity asa fivelomana ity. Maro ny olona liana sy manantona azy ireny raha ny fanazavana. Ary farany roa no maty ary telo no naratra. Io no vokatry ny tsatokanto sy ny tranga atao Londres omaly. Efa angadra ny taona 12 no ny asa fampiroroana nahazo fahafana vonjomaika tamin'ny taondasa ary izao namerikeloka izao ny tompona antokady tamin'izany. Andindindro avy hatrana. Manatitra ny araba tombo kilasy tombo vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo amin'ity alina ity. Asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Anokafana ny fampalalam-baovao lanina sy mpanitsina teny anivony anteny mera-pirenena androany ny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 20 notazona ho 100 ihany ny hetra alaina amin'ny fanafarana bondilon izay akora fototra amin'ny fanamboarana ny savony. Mianta Randrianaivo. Lanina sy mpanitsina androany teny anivony anteny mera-pirenena ny teti-bola mpanjakana 20 teboka iray no novaina atao anatin'izany nikasika ny fanafarana pendion izay akora fototra fanamboarana savony. Raha toka nokasainana ampiakarina 100 ny hetra alaina amin'izany tamin'ny LFI 20 tazomina ho 100 ankehitriny. Satria raha ny savony zao tena tonga devitra lehibe hoe ampakarina 20% ka eritrereto fa tsika miady ny ampidina vidin'ny lasanty sy ny gazoil ka raha savony kosa ny hiakatra dia manipoditra akondro ny fanjakana zany satria io zavatra ilain'olo andavanandro. Ka zay na tonga zao no niteny ny fagnazavana hoe asode tsika nipoditra akondro ny fanjakana ka miakatra ny vidin'ny savony rapitso ka dia voatorabatiny vahoaka satria i savony no ilana ny fiainana andavanandro ary ampiasain'ny vahoaka maro anisy eto Madagasikara. Ka zay zavatra zay dia torasako fagnazavana ny vahoaka malagasy dia nijanona ho 10% ihany ny hetra aloha amin'ny fanaovana ny savony indrindra fa ny taxe alaigna izay fagnafarana ny produit avy ivelany agnamboarana zany eto Madagasikara. Mbola hitantsika io ny magnaraka ny toany raha mazava tsara aminay hoe fa tsy mampiakatra ny vidin'ny savony eto Madagasikara io dia tsy manino alefaso. Zay zany napetraka moa zany ny grande ligne araka ny lazainao teo mena lanja be ny resaka sosialy. Ao anatin'izay sosialy zay ny resaka fahasalamana, ny resaka fampianarana, ny resaka fandriam-pahalemana. Ao anatin'izay ihany koa ny ligne manaraka an'izay dia ny resaka infrastructure, izany hoe fanamboarana infrastructure ho an'ny firenena mba hipetraka amin'ny toerana mahizy azy. Fanatsarana azo atao, magnana isika ny fotoana ahafahana manao ny
LFR koa afaka volana vitsivitsy mbola isy koa mbola 5 ans ny fitondrana mbola afaka manatsara atsika fa efa tsara aloha zao départ misy atsika zao. Anatratrarana ny tanjona ary nampifanarana ny politika ankapobeny fanjakana tedi-bola mpanjakana ity raha namaran'ny minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ankehitriny izy efa tsy volavolan-dalàna intsony fa efa lalàna miatra eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara satria dia nolaniny reto solon-tenan'ny vahoaka, ny solom-bavim-bahoaka izany amina salanisa avo dia avo tokoa. Ankehitriny hiatrika ny fampiarana azy itsika ary raha ohatra ny atotanisa tsotsotra fotsiny ako dia ny fiazonana zany ny tahan'ny fitombon'ny arikarena ho 5,500 ary ny tataon'ny famboketra dia ho tazomina 11,5% ny PIB ary ny fandaniana ny volam-panjakana kosa dia ho hitatsika ao amin'ny ity lalàna ity zany fa 10,049 milliards d'ariary zany ny vola natokan'ny fanjakana andoavana ny karamam-piasa, ny mpampianatra, ny ao anatin'izany ny fram, ny mpitsabo, ny miaramila, ireo rehetra izay ao anatin'ny asa-panjakana amin'ny ankapobeny. Aorian'izao andalojinina sy olanina eny amin'ny anteny mirandolony ity volavolan-dalàna laharana fa 8,724 tamin'ny 30 volana oktobra 2024 momba ny lalàna amin'ny feny fitantanam-bola mpanjakana ho amin'ny taona 2024 ity ratsahivana. Vitin'ny fifidianana kominaly izay nifidianana n'olom-pirenena feno 12 taona izay ho ben'ny tanàna sy ho mpanolo-tsainy lamina tamin'ny ankapobeny ho ny seni araka ny tatitra nataony tamin'ny mpanao gazety omaly ny fizotro ny fifidianana satria roa ihany tamin'ireo birao mpifidianana 7,700 sy 5,000 manerana nosy no tsy nisy fifidianana na izany aza no nambarany seni maro ireo tsy fatombanana tsikaritra tetsy teroa izay mila fanarenana mba tsy hiverenana intsony raha tia nipetraka eto Madagasikara ilay hoe fifidianana madio sy ekeny rehetra. Tsy fahatomombanana goavana nitranga tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna iny ny fisihana kandida ben'ny tanàna iray amin'ny efatra tsy tao anaty bilita tokana tany amin'ny commune Anteny B distrika na Rivonomamo. Noho izany voatery ny asa ampiasan'ny fanotam-piretim-pirenena tamin'io andro nanatotosana fifidianana io namerina nanoa tamin'ny bilita tokana tamin'ity commune Anteny B ity. Ankoatra io nisy ny famadian'ny bilita tokana tamina commune roa mifanila tany amin'ny distrika ny Miarinarivo. Mbola tsy mazava amin'ireo mpifidy vitsivitsy nanana karaha-pifidianana hatramin'izao ny tsy natao anaty lisy mpifidianana azy ireo. Samy laza na zava-dehibe ny fifidianana kominaly iny satria nambaran'ireo filohan'androm-panjakana mialohan'ny fifidianana iny fa hoe fifidianana manakaiky vahoaka antoky ny fampandrosoana ifotony ny fifidianana ho hatrehana. Na izany aza tokony fantarana ifotony ny antony tsy nampavitrika ny olom-pirenena anefa ny adidiny tamin'ny fifidianana iny satria hatreto aloha araky mivokatra vitsivitsy navoaka ny seni dia amin'ny 20,100 ka hatramin'ny 30,100 ny tahaparisehany mpifidy manerana amin'ny Madagasikara. Maro noho ireo tranga ireo ny milaza fa ametraka fitarainana sy fitoriana izay zofeno omeny lalàna ny olom-pirenena afaka nanefa ny adidiny tamin'iny any fifidianana iny satria ireo manana karaha-mpifidianana misy fitomboka mazava maneho fa nifidy izy ny andro ny alarobia 7 Novembre lasa teo no any afaka mametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana. Tsy mety milamina mihitsy ny lisy mpifidianana misy hatrany ny endrikely isak'izay fifidianana nototosaina teto amintsika. Tokony entanina ny olom-pirenena satria manomboka raha-pitso voalohany volana Desambra indray no nambarany lalàna velona eto amintsika fa fotoana azohana manavao ny lisy mpifidianana. Ny hery velona rehetra ato amin'ny firenena no tokony anentana ny olom-pirenena fa ampy izay ny fifaniliana andraikitra amin'ny tsy fahatomombanana ny lisy mpifidianana io. Ny 20 Desambra ho avy izao no nambarany seni fa hamoahany voka-pifidianana vonjimaika farafatarana ka amin'ny 14 Janoary taona 2024 no hanambarany fisarahana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana isaky ny faritany enina no voka-pifidianana ofisialy. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fifidianana izay hatrany mitombo hatrany fijoroana vavolombelona momba ny vizotry ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina tao Anosy Zatoandrefana. Taorian'ny tatitra nataony tamin'izona ny tanora miady ho an'ny zoma olombelona omaly
nanao amin'ny mpamoaka momba ny fisiana osoka ihany koa androany ny délégué sy ny mpanaramaso ny fividianana tao antoerana fanadiadiana. Manaino mety ho fisiana osoka vileta nandritra ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina tao Anosy Zato Andrefana, ny délégué sy ny mpanaramaso ny fividianana tao antoerana. Nanao amin'ny mpamoaka ny zava-niseho nandritra ny andro Latsabato ny 7 Novembre izy ireo androany, ka isan'ny voaresaka manokana ny fampiasana lisam-pifidianana osoka tamin'ireo birao mpifidianana 20. Hafa ny lisam-pifidianana tetỳ ivelany, hafa ny lisam-pifidianana tao anatiny, satria dia nahita izay zaho moa observateur-na candidat, nahita izahay hoe tetỳ ivelany hita tao ny anaran'ilay olona, dia hoe ndana mifidy fa ato ny anaranao, dia lasa niditra ny fidy tonga tao anatiny tsy ato indray ny anaranao. Zay no ahafantarana hoe misy tsy mety ao anatin'ny lisam-pifidianana iny, lisam-pifidianana tsy ara-dalàna atao, tsy le tena izy. Maromaro no ohatran'izay fa tsy olona ray na roa, maromaro ny ka ohatr'izay. Dia na mifavadika amin'izay aty ivelany hoe tsy ao izy, dia nefa ohatra hoe nizaha sy nivadiko izao aty ivelany hoe ianao tsy ao, dia nivadiko lasa mandeha fidy fa ao anatiny iny dia tonga nivadika hoe ao ary ny anaranao. Tetika efa nomanina trany am-piandohana ny zava-nitranga tao antoerana. Toedra raha efa nitranga ny taonany maro nandritra ny fividianana be ny tanàna ny fandimby ihany koa, ny endrika osoka sy alabato toy izao. Ankoatra ny tamizona ny tanora miady ho an'ny zoma olombelona nanaramaso ny fividianana tao Anosy Zato Andrefana. Manatevin-daharan'ireo kandidat 3 mitaka ny mangarahara ihany koa, ireo délégué sy ny mpanaramaso ny fividianana ao Anosy Zato Andrefana. Fa nanamafy ny mahany Madagasikara ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana ny firaisamonim-pirenena. Tokony anaiky izany la Frantsa hoy ny fanazavana, mialohany hanohizana ny diniky ny voamery iombonana izay andinika ny fomba fitantanana ireo nosy malagasy ireo. Tsy azo adinika-hevitra ny mahany Madagasikara ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana, voapirofo ara-tantara izany, ary namafisy ny fehi-kevitry ny fivoriam-be ny firenena amikambana ny taona 770 tokony anaiky ny mahany Madagasikara ireo nosy ireo arak'izany la Frantsa, mialohany iresahany voamera iombona ny frantsay sy ny malagasy lafo ny fitantanana. Ho anay firaisamonim-pirenena zany ny tsara marena fotsiny dia tsy négociable balazany misy ny souveraineté atsika amin'ireo atsika ireo. Raha misy négociation tokony atao dia aoriana an'izay hoe fomba fitantanana zany na findrandrahana, fa ny souveraineté ny nosy malagasy tokoka dia tsy azo ivalozana fa atsika malagasy ireo. Nisy fifosafosana ihany moa nataony azo atao hoe ny filoha frantsay tamin'iny amin'ilay hoe ho ataonay faritra voaro ireo, izay moa ny filazany azy. Ohatra milaza izy zany hoe tsy mahay mitatana faritra voaro ny malagasy, ka izay natao hoe na tsy mahay mitatana izay malagasy na mahay mitatana izay malagasy anay aloha ireo nosy ireo. Dia aorianan'izay tsika vao miresaka zavatra hafa ankoatrany. Taorian'ny feonany voamera iombonan'ny frantsay sy ny malagasy ny 7 Novembre lasa teo. Zava-dehibe ny fakan-kevitra nasionaly ho tanterahana ny 7 hatramin'ny faraka 10 ny volana Desambra izao. Iainga avy amin'io nitondrana ny resaka mandritra ny feonany manaraka ny voamera iombonany. Miompeo amin'ny fitondram-panjakana ny firaisamonim-pirenena ary manamafy ny antso ho an'izay manana ny tota-kevitra na sosi-kevitra ahafahana miady ny fiverena ny fiandrianam-pirenena ny Madagasikara amin'ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana. Vaovao mahakasika ny fizahan-tany kosa indray. Kalitao maro no ananany Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ary afaka ampiroboroboana izany araka ny nambaran'ny filohan'ny Fédération Internationale du Tourisme. Isan'ny misongadina amin'izany ny sehatry ny kolotsaina sy ny fahaizana mandray vahiny. Omaly medaly volafotsy mandidina ny 20 no zaraina ho an'ireo mpanakanto malagasy voasokajy ho nahavita asa tanana tsara indrindra. Mianta Randrianeva. Mpanao asa tanana malagasy manodidina ny 20 no nahazo ny medaly volafotsy avy amin'ny Fédération Internationale du Tourisme omaly. Izy ireo no niavaka ary voasafidin'ny komisionera raisam-pirenena ho nahavita tsara indrindra. Ankoatra izay, raha toka tsy izoviana amin'ny maro intsony chef lalaina raha velomanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy mifanaovana lakozia, omaly nahazo fourchette d'or ihany koa ny tenany. Félicitations, bravo.
firenena. Etsy ankilany kanto malagasy ny kolontsaina anana ny asa tanana amin'ny malagasy. Teboka misongadina ireo nambarany filohan'ny ity fédération iraisam-pirenena ity ho isan'ny ahafana manatsara ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara. Ilaina nefa ny fampiroboroboana sy ny fanomezana tosika izany raha ny fanazavana. Nous sommes simplement là pour aider. Nous apportons notre pierre à l'édifice. Nous venons bénévolement depuis maintenant 12 ans à Madagascar pour essayer d'aider Madagascar à faire en sorte que ce soit, et nous sommes très confiants là-dessus, Madagascar sera un grand pays touristique, le plus grand certainement de l'océan Indien dans les 10 prochaines années. Le plus grand atout de Madagascar, ce sont les Malgaches eux-mêmes. Ce sont des gens extrêmement accueillants, peu importe les moyens financiers qu'ils ont, les Malgaches ont le sens de l'accueil et aiment les autres. Donc ça c'est le point essentiel pour le tourisme. Après bien sûr, évidemment les infrastructures routières, les moyens de communication entre les grandes stations balnéaires, et puis il y a aussi des aménagements qui restent à faire, sans pour cela dénaturer, bien sûr il faut conserver ce très beau espace naturel que vous avez. Je veux dire aussi que nous invitons tous les professionnels malgaches, ceux qui veulent, devenir adhérents de notre fédération à nous rejoindre au www.fédérationinternationaledutourisme.com sur notre site internet. Et également, j'attends aussi une audience du président Ange qui ne saurait tarder dans les prochains jours parce que nous avons fait une grande proposition d'investissement international pour que les investisseurs viennent ici, à Madagascar, pour faire en sorte que le tourisme se porte mieux, mais aussi que la formation soit à la hauteur des attentes des touristes qui vont venir vous voir. Rerian'i Madagasikara fahazona mari-pankasitrahana sy medaly iraisam-pirenena tahaka izao. Totsaina teto amin'ny hôtel Louvre Antaninarenina tsy ahivina ny lanonana fizarana izany. Fa mahakasika ilay lalao tombola choprette nandritra ny fidiran'ny mpianatra kosa indray. Androany maraina no natolotra ireo loka raim-pianakaviany iray. Avy any Toamasina no nahazo ny loka voalohany. Michel Aranarjon. Bondachat miisa 10 ary loka goavana moto iray. Ireo ny loka nozaraina taorian'ny lalao tombola fidiran'ny mpianatra no karakarain'ny choprette manerana ny Madagasikara. Isinara no nibata ny loka voalohany, moto Vespa iray. Androany maraina no natolotra azy ireo ny loka. Tonga nanazy loka moa zany nandray anjara tamin'io tombola zay fividianana entana ho an'ny ankizy zany, kojakoja ho an'ny fianarana ankizy tao amin'ny choprette. Indroa taona zany za nametraka an'le tikena caisse na sy nanarana dia tamin'izay tikena cruise zay zany no nazohoko an'le izy. Dia io moa zany tsy dia hoe natoky be ahoana moa fa za fandraisana anjara fotsiny le izy fa za koa zany efa zatra mandeha amin'ny choprette hatramin'izay dia mba nandray anjara tamin'ity dia mba nitsika vintana dia mba nahazo. Tahaka ny isan-taona dia karazana tombola no karakarain'ny choprette anomezana fahafaham-pony mpanjifany. Tamin'ny fotoanan'ny fidiran'ny mpianatra no nisan'io tombola io teto amin'ny choprette. Efa fanaona isan-taona izy io. Ary tsara ny manamarika fa isaky ny fety dia misy izany foana. Ny antony dia hanomezana valisoa ihany koa ho an'ireo mpanjifa tsy misaraka aminay. Araka izany mitoy ny lalao tombola ho an'ny fetin'ny krismasy sy ny taona vaovao. Fiara iray indray ny loka amin'izany. Vaovao ny sosialy tsy mitsahatra ny misavovona ny fako eny Antomadinika 3G Angara. Antony io, fokotany manodidina ny 4 no manary fako eo amin'ny toerana natokana anariana fako fokotany iray. Taorian'ny tanamaro nototosainy teo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera teny an-toerana. Nanambara ministry ny kolotsaina sy ny serasera androany fa hojerena ny vahaolana mikasika izay. Mianta Randrianeva. Tahaka izao ny fivangonan'ny fako eto Antomadinika. Na misy aza ny fanadiovana sy ny fanesorana ny fako. Tsy maharitra andro iray dia niverina amin'ny savovona toy izao izany ho ireo mponina ety an-toerana. Ny tsy fanajana ny fanariana fako no antony io. Dia lasa fanariam-pako ny daholo be manodidina efa presque fokotany maromaro mihitsy zany manary fako eo daholo. Dia io misy fangatahana manokana hoe tsy hoe à quel niveau zany zay mba afaka mangataka hoe mba aleo tena juste fanariana zao fidirana 3G Angara ty toerana ity fa mba samy manana fokotany zany dia mba samy mandamina en fonction amin'izay. Na tsy atao fanariana zao fidira intsony fa satria araka ny teninao teo zany hoe verimaina le zavatra natonsinareo teto a dia rehefa tena feno dia tena iverina eto ihany satria tena camion mihitsy nitombo eo manary sortie. Tsy ordure ménagère zany le izy fa ordure an-tsena industrielle io daholo.
avy amin'ny fokontany hafa toy tsara lalàna 67 hectare ambomanarina ankazomanga ny ampany betsaka amin'ny fako eto raha ny fanazavany mponina trany nandritry ny andiany fahavalon'ny tanamaro efa nisy fanadiovana vaobe tety amin'ity fokontany ity teo amin'ny fokontany 3G Hangar nadio tanteraka rino ajariana nasiana zava-maitso na espace vert zany saingy nanambarany ministry ny kolotsaina sy ny serasera androany nandritry ny fidinana ifotony tanterainy fa ilaina ny jerena vahaolana manoloana ny fivangonan'ny fako eo anilan'ny toerana anatsarana manontolo ny endriky ny tanàna dia ny anaovantsika antso voalohany indrindra satria maheno hoe betsaka ny déchet industriel zany hoe fanariana fako avy amina orinasa zany nisy fotoana zao tantaraim-ponina tety hoe biscuit sy zavatra ohatran'izany efa lany datany narina teo itenenana amintsika hoe le izy zany mila fandraisana andraikitra tsy ety ny fanariana fako fa any Andramanitra any aloha tena décharge voalohany zany tsy tokony ho atao an'izay hoe satria manko mety hoe eto ny akaiky an'ireo olon'ireo zany dia eto izy ny miazakazaka manara le fako amin'ny alina zay tena tsy mety zay ary zay nanaovantsika antso zany hoe mba tokony ametraka an'izay fanajana izay mariako tsara fa tsy toeram-panariam-pako mihitsy ety afandray manko raha hoe décharge zany ety fa tsy toeram-panariam-pako mihitsy ety dia iarahana amin'ny fokontany zany sy ny mponina ety sy ny fikambanana sy ny orinasa izay nanampy tamin'ity fanaovana fiaraha-mienta ny olom-pirenena tagnamarity ny tetavana hevitra hoe hosakanana zany mba tsy ho tafiditra eto intsony le camion amin'ny alina izay manary fako eto nanamafy ihany koa tsy farany fa miainga amin'ny tsirairay ny fanabeazana ary ny fanaovana toe-tsaina no ahafana misoroka ny fahalotoan'ny tanàna isento kely eo anaty dokam-barotra isika izao aorian'izay no ahitanao ny fanadihadiana fohy mahakasika ny asa madinika sy ny fivoahan'ny lalaon-tsary voalohan'ny malagasy sy nandreo vidéo tahalo rehefa avy eo ary Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. J'aime E.T. parce que c'est onctueux, consistant et crémeux. Pour le bien-être de mes enfants, je fais confiance au yaourt E.T. pour le rapport en vitamines, protéines et calcium. Et c'est naturellement bon! E.T., c'est mon équilibre à moi, car j'ai besoin d'un aliment sain et nutritif. Yaourt E.T., le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon! Yaourt E.T., naturellement bon.
la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Vaovao, Yellow, Facebook, Baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow, Facebook, Baka. 1 giga APSN Amftonare. Am vidin Pimanzatoare Armunza. Sindiuni 10 322 étoile 65 10. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Selon votre contrat, le management ne peut licencier un chauffeur qu'en cas de faute lourde. Alors, vous êtes parfois en retard? Non. Des infractions au code de la route? Non. Vous buvez au travail? Non. Vous n'avez frappé personne? Au travail? Oui. J'ai pas l'impression. Eh bien, dans ce cas, nous n'avons pas à nous en faire. Je vous présente mon cousin, Russell Buffalino. Comment ça va? Salut, enchanté. C'était comme à l'armée. Si on suivait les ordres, si on faisait ce qu'il fallait, on était récompensé. Un de nos amis a des ennuis en ce moment. Un ami qui est au sommet. Mais à l'époque, il n'y avait pas une seule personne dans tout le pays qui ne savait pas qui était Jimmy Hoffa. Arrachez-lui cet orphelin! Toujours attaquer les... Anohizana ny fampahalalam-baovao ny kandida avy amin'ny erika nainandria tsy toaina treto no mitarika amin'ny fividianana be ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'ny salanisa valo amby efapolo faingo sivifolo isanjato. Raha toka ny kandida avy amin'ny antoko Tima Randria Masonorina no manaraka azy, izay nahazo 5 amby efapolo faingo sivy amby efapolo isanjato araka ny voka-pividianana vonjamaika navoaka ny CENI. Toy izao ny voka-pifidianana voaray farany amin'ny Vaomera maleo tena misahana ny fifidianana amin'izao fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna izao. Ho an'ny Antananarivo renivohitra, 100 izany hoe 410 amin'ireo 410 ny birao fandatsaham-bato voaray. 720 amin'ireo no nahavitana fanamarinana. 320 isanjato ny tapavitriana. Ny kandida natolotry ny erika nainandria tsy toaina no mitarika amin'izany, izay nahazo isambato 223 sy 7 alina, ta 27 isanjato. Manaraka azy ny kandida natolotry ny Tima Randriamasinoriana manana ny isambato 720 sy alina, ary nahazo salanisa 10 faingo 7 isanjato raha ny vokatra vonjamaika. Anatin'ny faritra Nalamangatrany ny tao amin'ny distrika Ambohidratrimo, komina Manjaka Avaradrano, raha ny vokatra tsy ofisialy azo hatreto ny kandida natolotry ny antoko MMM Irakoto Pasiparany Solohery no mitarika 20 faingo 9 isanjato. Manaraka azy Isiera Miliard Zona Andrea avy amin'ny antoko Tima nahazo 10 faingo 8 isanjato.
Ny to amin'ny faritra Bongolava commune Fianarivy be Pro-pividianana 2 amin'ireo 3 no vao marina. Kandidana tolotry ny antoko MMM Randrianarso Robinson no mitarika hatreto Isambato 7,3valonjato, Salanisa 9,320 isanjato. Manaraka azy ny kandidana tolotry ny RK Raoely Benja Rakotondrabe nahazo Isambato 3,3valonjato, ta 9,320 isanjato. Nito amin'ny distrika Betafy kosa hatreto Indépendant no mitarika amin'ny Isambato 3,320 ary Salanisa 9,20 izay azony Randriatahina Malala Livasoa. Manaraka azy ny avy amin'ny RK Razafy Mahatratra Alain Fabrice Isambato 2,20 ary ta 4,20 isanjato no azony. Ny tao Mahajanga voalohany avy amin'ny RK no mitarika amin'ny ta 4,10 isanjato izay azony Andriatomanga Mokhtar. Manaraka azy nahazo 20,10 isanjato Rakody Roger izay indépendant. Vokatra tsy ofisialy ary vokatra vonjimaika avy amin'ny Senira tsy ahivina ireo nentina tanaty ny fampahalalam-baovao ireo. Fa nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoahan'ny lalaon-tsarina ny jeu vidéo dahalo. Lalaon-tsary malagasy voalohany lalaovina amin'ny solosaina. Ankoatra ny fampafantarana ny asan-dahalo sy ireo endrika tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara, anairana ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony anamafy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ity lalaon-tsary ity. Fanadiadina. Ny voakary azo jifaina eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena nanomboka androany ny jeu vidéo dahalo. Lalaon-tsary malagasy voalohany lalaovina amin'ny solosaina. Ao anatin'ny plateforme Steam no anaparitahana azy voalohany ka mpanjifa lalaon-tsary manodidina ny ray faingorolavitra no andrasana amin'izany. Ankoatra ny fampafantarana ny asan-dahalo indrindra ny any amin'ny tapany atsimo Madagasikara, misy ny afatra tiana ampitaina manokana amin'ity lalaon-tsary ity. Voalohany indrindra aloha dia sensibilisation na lutte aloha zany contre la pratique du dahalo dia fomba fanaovana anazy voalohany indrindra aloha dia mampafantatra ny zava-misy ny eto an-toerana sy ny any ivelany ihany koa. Dia rehefa mahafantatra ny zava-misy ny olona dia mba manatena zay hoe mba misy réaction zany mba ho ataony zareo ary ny tena tsara fantaritsika fa tsy amin'ny alalan'ny actif-tifitra na hoe hitondrana miaramila mamono daly sy sisa no fahatsika amin'ny régler ny problème satria izahay dia nidina tany amin'ny suite nanao enquête zany nanao interview tamin'ireo dahalo niovafo dia nahita izay fa fahantrana no niteraka an'le asan-dahalo zany ary ny vahaolantsika amin'io dia niresaka miady amin'ny fahantrana zany. Naharitra roa taona mahery ny famokarana ny lalaon-tsary dahalo. Anjato ny mpilalao nandray anjara ary antapitrisany maro ny vola lany tamin'ny fanodinana azy. Nisy ampaham-potoana tamin'ny famokarana no nionana tamin'ireo ambaro dahalo ny ovafo. Tsy mifanalavitra amin'ny zava misy marina momba ny fijaliana. Iaina ny mponina noho ny asan-dahalo eto Madagasikara arak'izany ny lalaon-tsary ka sady azo tombony ny mpilalao no andray lesona ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony. Vaovao ny toetrandro no hanohizana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Aray maso tanteraka ilay andian-drahona any avaratra Madagasikara. Mitondra oram-baratra amin'iny faritriny izy tao anatiny 420 ora zay. Mbola malefaka nefa ny rivotra entiny manodidina ny 520 hatramin'ny 530 kilometatra isan'ora raha ny fanazavana avy eo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetrandro. Ambony ny herijika ivadia no rivodoza amin'ity fiafarany ny herinandro ity na ny fiandohany ny herinandro raha ny fanazavana hatrany. Raha ho an'ny androany tsy mbola feno ny fepetra ahafahana milaza fa efa nivadika rivodoza ilay andian-drahona. Hatreto arak'izany tsy mbola fantatra ihany koa ny mety ho zotrany ary tsy mbola misy ny tombana filazana loza. Anohizana ny fampahalalam-baovao, mahavelona tsara ny fanaovana ny pause vernis raha tena ajaina sy hikirizana araka ny fanadiadiana nataon'ny mpanao gazety. Raha be zara ery tovolahy misehatra eo amin'ity asa fivelomana ity no andao araina ao anatin'ny fanadiadiana fohy makasika ny asa madinika. Mahasarika olona maro ny fanaovana ny pause vernis. Seka filarana trano no hita eny amin'ireo toerana manao izany. Misy karazany maro azo isafidianana loko sy ny haingo apetaka arakarak'izay filamin'ny mpanjifa. Efa taonany maro nanaovany ery tovy ity asa ity.
Menga maraina ary mody ariva toy mpiasa rehetra izy ary azo lazaina fa tena natsangan-javatra tamin'io asany io. Ny asako tompoko manositra verni aty amoron-dala. Vola ety zany mahavelona somatsara satria ty fitadavana karamany atao ety dia tsy maintsy atao zay mahampy an'le izy. Ny vola azo ety zao melomana vady aman-janaka satria zay manana vady aman-janaka. Azo miala avany an-trano zao amin'ny 5 sasany satria any aminay somary lavidavitra ihany ny embouteillage mamely be. Dia arakaraka ny fidiny eto zany arakaraka ny fitongavan'le olona. Misy ny olona zao raha avy niasa avany amin'ny 5 tsy maintsy mbola nenjikanao verni kely aloha farany herinandro androany mety any amin'ny enina any izy vao tonga eto. Dia nefa amin'ny enina zany ianao angoronetana ainao zao mangoronetana tamy izy avany hoe za mbola anao verni dia tsy maintsy mbola tonga eo ihany koa zany tsy maintsy mbola atao any amin'ny 7 sasany ihany zany vao tafaly eto isan'andro. Mampiavaka ity asa ity ihany koa dia noho izy ireo miasa amin'ny tanana izany hoe tsy mampiasa fitaovana rehetra sy ara teknika fa ny herin'ny tenan'izy ireo tanteraka amin'ny manatotosa izany. Manodidina 10 minitra no anambaran'izy ireo ho an'olona iray ary mahatratra 2 ariary hatramin'ny 2 ariary ny sara mametaka amin'ny verni. Ty zavatra ty zany tsy zavatra hoe tsy nianarana fa nianarana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa mampiavaka anay aty fotsiny zao ny anay asa tanana fa ny any mbola misy mitsofoka anaty machine. Ny anay ty tsisy machine fa amin'izao fotsiny ho anankiray arakaraka an'le commande ataon'le olona. Raha farafatarana izy 5 minutes ny farany elo. Fanaovanay verni eto manodidina 1 alina ny farany ambony 2 arivo ny farany ambany. Raha pôsy verni rahoanao fotsiny le izy dia 10 000 sy 15 000 fa raha misy faux ongle izy 50 sy 40. Araka izany dia asa madinika kanefa tena azo ivelomana tsara fanaovana amin'ny pôsy verni ary no mariany ihany fa asa nianarana izy ity ary sy ny vehivavy ihany no afaka manao io asa io fa ny lehilahy izay tena azo lazaina mahay mikaly tsara ny asa raha nambarany. Tsy misy asa ratsy hoy izy rehefa mahavelona sy voahaja tsara. Tontolon'ny fanatanjahantena eo amin'ny taranja baolina lavalava kosa indray. Raha mpitso alahady no tanterahina eo amin'ny Kanjabe ny Mahamasina ny fihaonana eo amin'ny Makido e Madagasikara sy ny Black Stallions aviatsy Nigeria. Fifanitsanana tafiditra ao anatin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika amin'ny taona 2022 sy 2023 andrina ny tenaina. Raha mpitso alahady voalohany volana Desambra amin'ny 3 no tanterahana etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny lalao izay fanandrinan'ny Makido Madagasikara sy ny Black Stallions aviatsy Nigeria. Fihaonana izay tafiditra ao anatin'ny lalao voalohany fifanitsanana amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika 2022 eo amin'ny taranja baolina lavalava. Efa vonona avokoa ny ekipa malagasy miandry ny lalao raha mpitso raha nambarany mpanazatra Philippe Canitro isan'ireo efa fantandaza ary andrafitra ny ekipa pirenena malagasy hiaro ny voninahim-pirenena tolotra kapiteny Irija 3/4 centre. Raha tsy ivona nanomboka ny tapaky ny volana Novembre teo ny Makido Madagasikara no efa navondrona hiatrika izao lalao izao. Raha ny fanazavana androany sabotsy ny ekipa ny Black Stallions Nigeria no tonga eto Madagasikara izay delegaciona miisa 7 raha 4 amin'ireo mpilalao ary 3 mpanazatra. Fa ny mahakasika ny sehatra ny vato sarobidy indray no entina aminao anatin'ny fandaharana lalino. Iarahana amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo raha mpitso alahady voalohany volana Desambra. Horesahana manokana anatin'izany no momba ny fitrandrahana, ny fanodinana, indrindra ny fanefena vato sarobidy, ny tsenam-barotra sy ny maro hafa fandao arahina ny sombin'izay. Peratra, kavina, bracelet, collier, miroborobo ny tsenan'ny firavaka maneran-tany. Raha volamena ravahina vato sarobidy toy ny safira, ny rubis, ny émeraude sy ny maro hafa voasikajy anatin'ny pierre-gemme no iravahany sokajon'olona manan-katao, indrindra ny any velany. Manomboka mahazo vahana ary mivelatra amin'ireo sokajon'olona rehetra eto Madagasikara ihany koa ny tsenan'ny vato sarobidy. Indrindra nanomboka ny fotoana nampiroborobo ny firavaka volafotsy. Saika ny malagasy tsy ankanavaka araka izany no miravaka izany, ary lasa lamody ny fampiangona ny volafotsy amin'ireo karazam-bato eto Madagasikara. Samy nanamafy izany avokoa ireo mpanefy, na izany avy any amin'ny faritra na ny avy eto an-drenivohitra. Amin'izao zany tena miexige mihitsy asiana vato. Dia misy marakaraky le andron'le olo, misy magnaraka izao vato mety aminaha dia izao vato mety aminaha fa tsy voatery le vato daholo dia mety aminazy. Le olo koa fa tsy dia zatra an'le tefy le gasy be taloha fa mivoatra dia magnaraka toetrandro zany.
Amin'izao zao tena be mpitady vangovango dia le vangovango misy lohany asiana vato zany le lohany dia asiana vato le kely reny le vato kely reny koa amin'ny sisiny. Misy mpitady avao koa collier dia asiana pendentif misy vato. Le olo zany fa tsy dia mijanona amin'le ravaky tsotra ohatran'izay fa rehefa misy vato dia manaitry be zany ohatra hoe andelahy zao chevalier dia asiana vato mainty onyx reny tena tiany lehilahy amin'izao. Raha mbola kora mitobaka eto Madagasikara ny vola fotsy ary azo jifaina amin'ny sara mirary, izany hoe manomboka amin'ny 3,000 ariary ny gramo. Matory ambony arena ihany malagasy raha ny vato sarobidy no asiany. Ananan'i Madagasikara ny karazam-bato hita manerana tany, saingy iza no miravaka izany, iza no mitrandraka ary iza no mahazo ny tombony. Ny enti-manana no mametra ny fahefa-mividy ho an'ny malagasy, ary tsy takona feniny izany manomboka ny amin'ny kariery ividanana ny vato brut, hatramin'ny fanjifana ny vato voafety amidy amin'ny tsena anatiny eto Madagasikara. Lasa mpitrandraka vahiny izay manatona ny kariera ny kalitaon'ny vato azo lazaina ho tsara, hoy ireo mpisehatra. Ny tonga aty amin'ny artisan zao dia eo amin'ny 0,3, 0,4, 0,5, efa mety eo amin'ny 0,5, 0,6 zany a, grame zany a, raha vita tahezany eo amin'ny 1 carat et demi, 1 carat eo a. Vidiny dia lafo tokoa. Sisa tsy lanin'ny vahiny zany no sisa no mankaty aminay mpiasa malagasy zany. Raha 0,5 zao ohatrany madio zao a, miankina amin'ny hoe safira rose, safira rose zao dia tena lafo efa tsy mamenatra ny varotra mihitsy miteny hoe any amin'ny 5 millions d'ariary ny vidiny raha 0,5. Raha bleu indray izy raha manga any amin'ny 6 millions d'ariary indray no marotany pièce ray amin'izay poids zay. Efa tena ny Sri Lankais sy Thaïlandais reo zany tena betsaka ao. Dia izay vato zany tonga avy any amin'ny carrière tonga dia efa azony zareo daholo. Dia safezana ianao zany raha tonga any dia efa tsy men'ny olona vato tsony fa men'ny olona an'ireny olona efa client reo zany izy. Fa izay moa zany tsy ny tena hoe angatanao anatin'izy zany hoe tena tokony hoe mba farafaratsiny mba tetanareo farafaratsiny zany ireo ny vidy vato reo fa tsy any amin'ny carrière satria zareo dia tena any amin'ny carrière mihitsy zany raha oharina fotsiny lakaka zany. Ty lakaka mantsy zao no tena hoe renivohitr'ny safira. Mety vato tsara zany tsony reo tonga eto Antananarivo fa efa mikambiny avy any amin'ny zareo avy any zay vao tonga eto Antananarivo. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Roa no maty ary 3 naratra, io ny vokatra ny tsato-kantsa nitranga tao Londra ho Mali. Efa nigadra ny taona 2012 no ny asa fampiroroana nazo fahafahana tamin'ny taon-dasa ary zao namerokelyka izao ny tompon'antoka tamin'izany. Fanadidiny eo amin'ny sary France 24. C'est ici que plusieurs personnes ont perdu la vie dans... Lavon'ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ilay mpamerokeloka 20 taona taorian'ny fitsatohan'antsy nataony tamin'ny 20 tao Londra ho Mali. Olona roa no maty ary 3 no naratra raha iverenana ny zavanitranga. Efa nigadra ny taona 2012 no ny asa fampiroroana nazo fahafahana tamin'ny taon-dasa ary zao namerokeloka izao indray ty tompon'antoka ity. Nandray fepetra avy hatrany manoloana io ny fitondram-panjakana any an-toerana. Isan'ny noresahana ny fanamafisana ny sazy ho an'ireo mpanao asa ratsy, indrindra ireo nahavita heloka goavana. Raha nanakorotana ny fizotry ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solom-bavam-bahoaka ho tanterahana ny 20 Desambra zao ny zavanseho. Laza ny andray ny andraiky ny avy hatrany amin'ny fitandrona ny fahalemanao Londra ny tompona andraiky mpanjakana isan'ny tokony. Pour durcir les peines de prison des criminels les plus violents. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana feno ny fanaraona zany hatramin'ny farany. Ny sampana fampalalam-baovao ny fitalavitra kolo dia mame fotoananao raha mipitso amin'ny ora mahazatra. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tompoko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao.
Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vaovao.